Ny aretin'ny fadimbolana dia mpahazo ny tovovavy amin'ny alohan'ny hitrangan'ny fadimbolana na ny règle izany. Syndrome prémenstruel na règle douloureuse ny anarany. Izy io dia matetika amin'ny tovovavy alohan'ny hiteraka, zany hoe tovovavim-bola tsy miteraka zany matetika ny aretin'ny fadimbolana dia manjavona rehefa miteraka ny vehivavy iray. Ny fomba fisehony moa zany dia rehefa alohan'ny fadimbolana dia mibosina ny kibo, feno rivotra, tsy mahazo aina firy zany ny tovovavy iray ary kizitinjitina, tsy de tena airesahana loatra. Misy ihany koa zany ny mavesabesatra ny tena, mavesabesatra ny ranjo satria misy ny rétention d'eau na ilay rano miandrona izany satria tsy mivoaka tsara izany ny rano rehefa alohan'ny règle. Ny matetika mampisy azy io zany dia ny fiakaran'ny tahan'ny estrogène be loatra izany amin'ny tovovavy iray alohan'ny fadimbolana izany. Te hihinana zavatra mamy be na zavatra masira be zany ary zavatra matsirotsiro alohan'io fadimbolana io izany ka dia iny koa zany no tena miteraka an'ilay ataontsika hoe rétention d'eau. Mety marary an-doha, mety marary lamosina kely, reradreraka ary misy karazana ataontsika hoe arerahan-tsaina na hoe dépression zany ny vehivavy alohan'ny fadimbolana. Zany hoe ny vehivavy misy ny syndrome prémenstruel izany. Inona zany no tokony atao? Tokony atao zany manatona dokotera, mijery hoe inona marina ny tena zavatra nahatonga an'ilay syndrome prémenstruel ary manazava ny dokotera ny zavatra rehetra izay tsapanao zany rehefa hoe misy ny zavatra manelingelina alohan'ny fahatongavan'ny fadimbolana ary dia marary ny kibo rehefa mandritra ny fadimbolana. Rehefa mety misy ny traitement ataon'ny dokotera, ohatran'ny hoe traitement amin'ny alalan'ny hormone izany misy ihany koa zany ny zavatra izay hoe afaka ampiarahana amin'ny traitement ny dokotera izany dia ny fanaovana ny fanatanjahantena, fanaovana ny fisakafoanana ara-pahasalamana, zany hoe tsy atao be sira be loatra, tsy atao be siramamy be loatra ny zavatra hohanina, tsy misotro jus ireny izany jus misy gaz izany fa jus naturel no hohanina. Dia manao ihany koa ny exercice de relaxation, ohatry ny méditation izany maka rivotra, manatsara ny fomba fisainana mba tsy hampisy loatra zany ny tebitebin-tsaina, mifoka rivotra madio ary manararaotra ihany koa zany amin'io fotoana io zany mba manao massage kely ny vatana izany tena mahatsara dia mahatsara tokoa zany rehefa alohan'ny fadimbolana.